zay ny mahakasiky an'iny fa ho fampiarana ny didimpanjakana tapaka nandritra ny filakevitry ny ministra ny 12 ny volana desambra lasa teo zay manafoana ny cour électoral spécial na CES dia notanterana androany tena ny HCC Ambodany fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny CES François Rakototsafy sy ny filohan'ny HCC Jean-Éric Rakoto Arso nanomboka izao dia miverina manontolo eo anivon'ny HCC ny fahefana feno ananany eo amin'ny fandraisany tanana ny fifidianana tanterana eo amin'ny sehatra nasionaly iravaka Andriamanalo mitondra antsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaifo. Mitotaly res valonjato ireo fitaranana voaray teo anivon'ny cour électoral spécial na ny CES nandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana teto amin'ny firenena. Ny CES izay nitsahatra tamin'ny 20 Desambra teo ny asany atao aoriana ny famoahana ny didimpanjakana nandritra ny filakevitra ministra 20 Desambra teo. Moa dia tsy misy zavatra mora zany fa tsy mety sarotra foana zany ary ny anjarany mpitsara moa zany dia mikaroka vahaolana amin'izay disadisa entina eo anatrehany. Omeko anareo ngamba ny statistique zay voaray ngamba tamin'iny ny présidentielle ny premier tour dia nisy requête zany 103 telo amby zato, ny deuxième tour 73 dia ny olana voalohana aloha dia ny olana ara-potoana rahantsika malala moa zany fa misy délai zany de traitement zay anaovana reny contentieux reny hoe tsy maintsy valina zao andro aorian'ny amoahany sénite ny voka-pifidianana ary ny pratika any moa tamin'iny ny ezahana ho avoaka alohan'ny voka-pifidianana le fitarenana ohatra ny hafahafa ihany mako avoaka le voka-pifidianana nefa le fitarenana hoe 5 volana 1 volana ty aoriana vao dinihana dia ny ane moa tamin'iny dia natao alohan'ny amoahana le voka-pifidianana ny fitarenana zany tsy nentsy ny valiana zany. Raha ny législative indray zany dia 600 zany nisan'ny requête voaray zany dia ny didina voaka zany arezany 14 décision navoaka 25 fanapahan-kevitra délibération 10 zay zany ny zavatra raha statistique ny vokatra ny asa natao CES. Ny fahasahiranana moa zany dia le resaka fangatahana confrontation nisy moa nangataka 21 000 bureau de vote dia ho confrontena nefa ny fahitana ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana izay misy contestation hoe fitsipahana hoe na misy mitaraina hoe tsy marina ino no nataonay ny fampitahana zany zay ny reny hitanareo reny re dia voava tanatin'ny fepotoana ara-dalàna zany le izy zany. Manomboka izao zany dia ny HCC no mandray an-tany ireo fitarainana mikasika ireo fifidianana tanterahana amin'ny sehatra nasionaly araky ny voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana. Fa misy moa zany zay famindrany zay voasoratra ao anaty lalam-panorenana fa sahan'ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana ny karaza mpifidianana zay mikasika ny firenena ray manontolo zany hoe ny fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavam-bahoaka, ny fifidianana olona ary raha misy ny fitsapan-kevim-bahoaka dia izay no asan'ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana. Zany hoe raha ny tokony ho izy zany zao ny fifidianana voalohany zay tokony ho raisy ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana tanana dia fifidianana ny olona. Dikan'izay ny fifidianana communal, ny fifidianana ao anivon'ny commune zany zay eritreretina ho atao amin'ny volana Jolay taona 2024 dia anjaran'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na tribunal administratif sy ny filakevitra ambony mpanjakana sy ny conseil d'état. Zareo zany no mikarakara no misahana ny ireny fifidianana ireny fa ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana zany miandry ny fifidianana olona zay vao isahana fifidianana voalohany.
ho fampiarana ny didimpanjakana tapaka nandritra filakevitry ny minisitra 9 desambra teo izay manafoana ny cour électorale spéciale dia nitanterahana androany teto amin'ny HCC Ambohida ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny CES Andriamatoa François Rakotsavy sy ny filohan'ny HCC Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarson.